La 4G Batelma vous présente Nivava. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax. Ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Vita malagasy. Presto. Maman kokoa. Fitonjato ariary. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Hita fa mivahoaka malagasy ny filoham-pirenena rapitso ateboka maro mahakasika ny raha-pirenena no andrasany ny vahoaka ankoatra ny fepetra sy ny fanapa-kevitra ho raisina manoloana ny COVID-19. Efa ho vaovà ny olona ny fifanarahana amin'ny fanjakana malagasy ny Ravinala Airport amin'izao fotoana izao. Teboka roa sisa no ifampidinian'ny rotota araka nambaran'ny ministry ny fitaterana. Tsy tokony isy fiakaran'ny vidiny arina fandrehatra eto andrenivohitra raha nambaran'ny ministry ny tontolo iainana. Ny fisian'ny endrika fanarotana amin'ny ankapobeny no antony mahatonga izany raha ny fanazavana. Tsy ampy hoarina amin'ny tinada ny tolotra ny kafe avokatra eto Madagasikara. Ho an'ireo mpamboly any amin'ny faritra Itasy, paikadina afahana izy ireo mampitombo ny vokatra ny fambolena kafe arabika. Maresaka iraisam-pirenena nanatanteraka fitsiketsehana androany ireo mponina tsy mankasirika ny fampiasana ny passe sanitaire any Frantsa. Toerin'izy ireo ihany koa ny endrika fanerena fanaovana vaksiny. Ny atetean'ireo vetrany. Salamandra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Akolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao hita fa amin'ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena rapitso teboka maro mahakasika ny raharaham-pirenena no andrasan'ny vahoaka ankoatra ny fepetra sy ny fanapa-kevitra ho raisina manoloana ny COVID-19 arahoary matonda Tsorod Gaëtan Andriatsilavo. Ny 17 ny volana Jona farany teo tany Tolagnaro ny filoha no nitafafarany tamin'ny vahoaka malagasy mahakasika ny fanitarana ny ameana ara-pahasalamana sy nampatsiahy ireo fepetra tsy maintsy tandrovana amin'izany. Iray volana sy 3 herinandro aty aoriana, iverina hitafa amin'ny vahoaka malagasy indray ny filoha. Mazava ho azy, teboka maro mahakasika ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana no andrasany vahoaka malagasy ankoatra ny fepetra sy ny fanapahan-kevitra ho raisina manoloana ny COVID-19. Andrasany maro ankehitriny indrindra ireo mpisehatra rehetra manodidina ny fizahan-tany ny mahakasika ny fepetra ho raisina momba ny sidina. Isokatra sambola itoy ny fikatona ny abakabaka sy ny sistan'ny Madagasikara. Andrasany maro ihany koa ny fanehoan-kevitry ny filoha mahakasika ilay fikasana ifofony ainy sy ireo mpitondra fanjakana ambony. Ny vaovao mahakasika izany, izay niova ary niazakazaka ny vivoatra ny tatoato. Vaomaly, nilavina ny fangatahana fahafahana vonjimaika nataon'ny mpisolovava anireo voaraza fa atidoan'ny kotrika ny raharaha Apollo 21. Ankoatra ireo ny mahakasika ny vidim-piainana sy ny sosialim-bahoaka. Tsy misy tsy mitaraina ankehitriny no ny fiakaran'ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Miaingatra any amin'ny arina fandrehatra sy ny kitay menaka, ny sakafo hohanina, ny vidin'ny fitaovam-pianaran'ny mpianatra, ny sara-pianarana, ny jiro sy ny rano, hatramin'ireo fitaovana sy kojakoja ilaina amin'ny asa fanorenana sy ny maro hafa. Andrasana ihany koa manoloan'izany ny fepetra ho raisina, mahakasika ireo mpandraharaha sy mpanelanelana, manararaotra mampiakatra ny vidin'entana. Isan'ny teboka iray mampirongatra ny fandriampahalemana, io fiakaran'ny vidim-piainana io. Tsy misy sakafo, mihinana ambanivohitra ny olona, any ka manita-tsaina na mandika lalàna. Raha noana mantsy ny kibo, mivezivezy ny fanahy araka ny fomba fiteny. Vokatry ny tsifosina sy ny anoanana, maro ireo maka tsy mihera ny zavatr'olona, na amin'ny kafetseny zany, na amin'ny kerisetra, ary misy mihitsy aza mandratra sy mamono, atongavany amin'ny tanjona ratsy tiany hotratrarina. Vakitrano sy siti-mahery, izay no mibahana eto andrenivohitra, ary alatrombo sy asandahalo ny any amin'ny tontolo ambanivohitra. Raha ny tatitra voaray, mihoatra ny 50 ny tranga fanafiana sy asandahalo tao anatin'ny enim-bolana. Ampany any amin'ny etaeta, andrasan'ny vahoaka malagasy vahaolana amin'ny mpitondra ireo. Misy ny tokony vahanina ao anatin'ny fotoana fohy mba tsy hitatra amina zavatra hafa indray.
Tontolo ny fitaterana nabakabaka kosa indray dia efa ovova ny olana ny fifanarahana eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny ravinala airport amin'izao fotoana izao. Tepika roa sisa ny fampidiniany rototo araka nambara ministry ny fitateramianta randriana eo. Fisitrahany ravinala airport sa vola miopapana noho ny tokony ho izy. Ny lafin'ireo devansa samihafa izay nisokajiny maro fa miopapana ihany koa. Isan'ny lesoko atao anatin'ny fifanarahan'ny fanjakana malagasy sy ny ravinala airport ireo izay antony namerenana ny fandiniana ny fifanarahany rotonta. Amin'izao fotoana izao, nambaran'ny ministry ny fitaterana sy ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro fa manakaiky ny famahana ny olana io ary maro ny marimaritra iraisana efa hita. Mbola misy zany tao anatin'ilay convention satria tsika mitady convention gagnant-gagnant. Dia ao anatin'ny fampiresahana miaraka amin'ny ravinala airport zany hoe nisy point maromaro mbola nila ny dinihana ameko anareo tao amin'ny 700 mariary tao le point izay na tadiavantsika hoe tokony révisena tsika miteny zao ngamba point na roa sisy no tsy mbola mivany ny olana ka za mino fa ao anatina andro vitsivitsy dia iva zay olana zay satria 40 tsika 2-6 dikan'izay fa efa nisy ezaka be dia na nataon'ny fanjakana na nataon'ny ravinala airport fa nitanjona dia hanokatra an'io aingana ary hanokatra an'io miaraka amin'ny fivoahan'ny sistan'ny Madagasikara angamba ny tena tsara. Araka izany, aorian'ny famahana ny olana anatin'ny fifanarahan'ny ravinala airport sy ny fanjakana malagasy, ankoatra ny lafin'ny fisokafan'ny sistany, vao isokatra ofisialy ny seranam-piaramanidina vaovao eny Ivato. Raha tsy ahivina tamin'ny fitondrana teo aloha no nanaovana ny sony fitantanan'ny ravinala airport sy ny seranam-piaramanidina ity. Isan'ny teraka resabe tao anatiny ny mikasika ny vola nanamboarana ny seranam-piaramanidina izay nitentina $400 raha toa ka nisy ny namety tolotra latsaka io tamin'ny voan'ny tsenam-barotra. Teo ihany koa ny vola miditra amin'ny orinasa anatin'ny 20 taona faharetan'ny fifanarahana. Tontolo politika kosa indray dia ankoatra ny fanamariana ny faharoa taonan'ny RMDM nanambara ireo mpikambana Androany fa natotosa etsika politika izy ireo ny fahafolon'ny volana aogositra ho avy izao izay totosaina eny amin'ny magro bioririka miantarandriana avoatra. Tsy jano fankalazana ny faharoa taona ny siny RMDM na ny rotoben'ny mpanohitra ihany ny fankalazana ho tontosain'ny RMDM ny fahafolon'ny volana aogositra ho avy izao ao amin'ny magro bioririka. Nambarany mpikambana Androany fa arahana hetsika politika izany. Ama politika na mampanao politika ny RMDM sy ny tantara manatantara eto amin'ny firenena koa ilay fahafolon'ny volana aogositra dia misy hetsika politika izay ho ataonay eto amin'ny fotoana io. Io no ilazanay an'ilay fehi-kevitra ilay natao teny amin'ny bypass fa 7 sy 7 ny volana jolay teo sady izaranay azy koa ho an'izay olona mitady ka tsy mbola nahazo an'ilay fehi-kevitra amin'ny fotoana io. Raha tsika malala mbola natina mianara-pahasalamana efa-jado any afaka ny olona volalaka ny tila-kevitra ny ministra mivoaka manahona indray efa-jado any ny afaka ny anatrika ny hetsika. Tsy misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra atao. Raha misy ny fanakanana dia any mpanakana ny fanakanana fa tsy anay. Ankoatra izay, namaly ny resaka mandeha mikasika ny fizarazarany RMDM ireto farany. Misy amin'izao fotoana izao ny fizarazarany eo anivon'ny RMDM indrindrindrindra ny any faritany Mahajanga manahona ny mahakasika izay inona ny azo ambara. Tsy mizara ny RMDM ka? Tsy mizara ny RMDM any amin'ny faritany Mahajanga, tsy mizara. Fa tsy hevitra no tsy mitovy fa ny fizarana tsy misy. Tsisy fizarana zany. Fa io tena harenan'ny RMDM tsy fitovian-kevitra io. Ary izay maha-izy aray zany hoe manan-kevitra maro samihafa. Ary izay ny lalàna ny demokrasia. Tsy ahivina maro amin'ny mpikambana no tsy mitovy hevitra sy fomba fijery amin'ny samy RMDM. Isan'ireo nanao fanambarana mikasika izay ohatra ny filoha lefitra nasionaly ny RMDM, Ramamontsy Regis, nambarany fa raha natao arofanina amin'ny fitantanan-dRaram-pirenena ny nananganana ny RMDM, tsy araka izay intsony ny foto-kevitra ijoroany ankehitriny. Isan'ny vaovao misongadana ihany koa dia tsy tokony hisy fiakarany vidiny arina fandrehatra eto andrenivohitra raha nambara ministry ny tontolo iainana. Ny fisian'ny endrika fanarotana amin'ny akabeany no antony mahatonga izay fiakarana izay Abraham Randriamanana. Tato anatin'ny herinandro nahitana fiakarana manodidina ny 2,00 ka hatramin'ny 7,00 ny iray gony amin'ny arina fandrehatra teto amin'ny faritra Analamanga.
tsy fantatra mazava ny antony mahatonga ny fiakarany vidiny arina fandretra raha ny fanazavan'ireo mpivarotra. Eo ny milaza ny fiakaran'ny vidiny eny ampotony. Misy ihany koa ireo milaza ny fisiany mpanararaotra. Etsy ankilany sy tokony hisy ny fiakaran'ny vidiny arina fandretra raha ny nambarany ministry ny tontolo iainana na eo aza ny fahampotehany ala teraky ny famokarana izany. Ny olana misy amin'izao dia fatatsika malagasy rehetra hoe potika ny ala miena ny tolotra zany amin'ny resaka arina fandrehatra. Fa tsy vitan'izay fa eo mihitsy ilay toe-tsaina mila ovaina satria ny mpanelanelana na mpijirika moa filazantsika azy ny intermédiaire no nanapa-kevitra ampiakatra an'io dia miteraka an'izao fikorontanana izao fa tsy misy mihitsy zany ny tokony hiteraka an'izany fiakarana vidina arina zany ankehitriny. Ankoatr'izay, na misy aza ny firosoana amin'ny fampiasana ny angovo azo avoazina eto Madagasikara, hatreto tsy mbola misy ny fampiakarana ny vidiny arina fandretra raha ny fanazavany. Na eo raha n'ilay ezaka ataon'ny fitondram-panjakana sy ny ministera ny tontolo iainana amin'ilay fandehanana tsikelikely makany amin'ny angovo madio sy azo avoazina dia fotoana fahasarana ny vahoaka izao tsy manao mesure antisocial tsika akory. Zavatra tsy maintsy atao zany mety afaka ataona vitsivitsiny hoe ndao ampiakarina ny vidiny arina fandrehatra mba hitovitovy amin'ny vidin'ny entona fandrehatra gaz butane afahantsika tena miala tsikelikely fa tsy fotoanan'izao. Araka izany, ilaina ny fanamafisana sy ny fanaraha-maso eny anivon'ireo mpisehatra amin'ny famarotana arina fandretra hisoroana ny fisiany fanararaotana manoloana ny vanim-potoana misy ankehitriny raha ny nambarany tompon'andraikitra. Eo ihany koa ny fanamorana ny fisitrahana angovo azo avoazina ahafahana mampiena ny fampiasana ny arina fandrehitra. Ity farany izay anisany miteraka ny fahasimbany tontolo iainana. Tontolon'ny fitrandrahana kosa indray dia mety hisy voka-dratsiny eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana ny fitrandrahana terrara eto Madagasikara. Mahaloana izany dia nanao fanambarana ny Transparency International. Nambina Ravelorsa. Maro ny voka-dratsy mety ateraky fitrandrahana terrara eto Madagasikara. Io no antony nanaovany Transparency International fampafantarana omaly tolakandro. Raha ny tantara sy izay dindinika ny fanaovany firenena maromaro zay dia mety hitarika conséquence goavana be zany izy io ho an'ny indrindra fa ho an'ny tontolo iainana izay mila jerena manokana alohan'ny hitrandrahana ilay terrara eto Madagasikara. Tsy indrina manokana fa mety hiteraka kolikoly eo amin'ny firenena ny fitrandrahana tsy ara-dalàna eto amintsika. Dia betsabetsaka mihitsy ny misy resaka kolikoly indray amin'ilay voalohany amin'ny décision na hoe amin'ilay resaka hoe le vao manomboka le izy dia vao hoe tokony tsy trandraka dia laza trandrahana satria misy manao kolikoly na hoe iza le orinasa mitrandraka hoe nandray le anao le azona le marché iny koa le izy l'exploitation iny koa ndraindray fa misy kolikoly. Nisy ny fampafantarana fanadihadiana amin'ny alalan'ny horonan-tsary izay nampafantarina ary aparitaka amin'ny fomba rehetra entina anairana ny sain'olom-pirenena rehetra izany. Lafa mavao hafa kosa indray dia tsy ampy raha oharina amin'ny tinadiny ny tolotra kafe vokatra eto Madagasikara ho an'ireo mpamboly any amin'ny faritra Itasy. Pekady nafahany izy ireo nampitombo ny vokatra ny fambolena kafe arabika. Miantarandriana Noho ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fambolena tsy manaraka ny vaninandro intsony, ny enatra ny famokarana Madagasikara kafe. Entina ampitomboana io, maro amin'ny tantsaminy izao no mirona amin'ny famokarana kafe arabika. Ho an'ity kooperativa nanaovana fanadihadiana ity ohatra izay ahitana mpikambana misa 420 mandidina ny 5 taona isan-taona ho azy ireo ny vokatra kafe. Ny tombo mandidina ny 20 isan-jato noho ny famokarana teo aloha. Na eo aza ny fitombon'ny vokatra tsy mbola maharaka ny tinadiny tolotra. Ao Ampefy ny toerana foibe an'io kafe io zany. Dia io zany ty kafe arabika ty tsy dia mety maniry any amin'ny tany be orana loatra. Mety maniry izy fa tsara mihitsy zany mba ty amin'ny kelikely orana. Nefa mafana le toerana. Zany mahasamy hafa azy amin'le vokatra mamokatra bebe kokoa izy aloha dia 100 isan-jato mihitsy zany ny fahavokarana io. Satria ny fotony ray amin'io kafe io zany efa misy 15 kg cerise. Zany hoe kafe masaka zay. Ie. Nefa ny kafe tsotra raha fotony ray mahazatra. Raha misy 7 kg zay. Mbola tena
ny anay coopérative zany tena mbola tsy ampy ny tolotra manona ny tinady satria betsaka le olona fa tsy olona anankiray ihany no mitady nefa olona anankiray ihany zao no mananona anay ny 4 tonnes vidin'le olona aondrany makany ivelany dia ny 1 tonne 5 tonnes izy teo dia ny 1 tonne zany mba hamidina ety toerana ahafantaran'ny olona hafana indray. Azo lazaina fa mbola malalaka ny sehatra fambolena sy famarotana kafe eto Madagasikara. Hatreto, olana ho an'ireo tantsaha ny fitadiavana lalam-barotra, sakana tsy ahafahany maro manondrana ihany koa ny lafin'ny fikirakirana ireo antota taratasy ilaina amin'izany rehetra. Le misy mpanelanelana izany zao tsika miteniteny zao dia hoe 22,000 ariary, 2,400 ariary ny vidianany azy kilao. Nefa zay raha mba manaraka mba mijerijery télé sy anna tena lafo be mihitsy ny vidiana ny varotany azy eny zay moa zany ny azy fitadiavana ka mba fanirinay mihitsy zany dia tena hoe zay coopérative mihitsy tonga dia direct manondrana makany ivelany. Mbola sarosarotra le fanaovana ohatrany any amin'ny chambre de commerce le maka certificat biolojika tanteraka ohatraohatra zany le taratasy qualité anay tena raha nisy mpanandra tsiro tonga tany aminay tamin'ny 2016 2018 ny amerikana izy nanandra tsiro tany aminay dia netiny tany mihitsy zany le kafe hoe ty le kafe anay dia netiny tany kafe arabika itasy dia nahazo fahatelo eran-tany ozy zay ny valiny avany dia nameny certificat mihitsy zay hoe nahazo fahatelo eran-tany nareo. Tsy aivina, isan'ireo mpamokatra kafe betsaka aty Afrika i Madagasikara, raha ny filaharana navoaka ny firenena mikambana hatramin'ny taona 2024, fa efatra amin'ny firenena miisa 720 aty Afrika i Madagasikara amin'ny famokarana kafe, i Etiopia no eo amin'ny laharana voalohany, namokatra mahery ny 720 tapitrisa taona ny taona 2024, Uganda mahery ny 2 taona ny taona 2024 no nivokariny, Côte d'Ivoire no fahatelo namokatra mahery ny 4,000 sy 4 taona ary Madagasikara namokatra mahery ny 7,000 sy 5,000 taona. Mahakasika ny antota anisan'ny coronavirus kosa indray dia olona miisa efatra no voamarina fa mitondra ny tsimikaretina COVID-19 eto Madagasikara raha nitatitra nivoaka avy tamin'ity androany ity tsy misy ny ainana fohy ary miampy 30 ireo olona sitrana soamantsara. Abraham Randriamana. Niampy efatra indray ireo voatily fa mitondra ny valanaretina COVID-19 eto Madagasikara omaly fahenina ny volana aogositra raha ny tatitry ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka androany. Misa 720 ireo fitiliana no tanterana nandritra izany raha toa ka enina ireo sitrana soamantsara. 30 kosa ireo forma grave hatramin'ny omaly ary tsy nisy ny namony ainy. Arak'izany mitotaly 7,700 hatreto ireo namony ainy vokatry ny valanaretina raha nitatitra ny voaka androany. Tsy niova io isa io nanomboka ny 7 volana aogositra lasa teo hatramin'ny omaly. Tsy nisy ihany koa ny famoana ny antotanisa mikasika ny fivoaran'ny valanaretina COVID-19 ho an'ny andro ny 5 volana aogositra izay nandrasana ny voaka omaly. Mampametra-panontaniana io tsy fiovany isa io antony raha iverenana ny navoaka ny fampalalam-baovao am-panjakana taratra ny 5 volana aogositra lasa teo. Voalaza tao fa namony ainy ny vokatry ny valanaretina COVID-19 ilay mpanakanto avy amin'ny tarika maleo Charles Hubert Andrianeve. Raha ny hita araka ny tarehimarika ny voaka tato anatin'ny andro vitsy io anefa dia maneho fa tsy nisy ny namony ainy noho ny COVID-19 tato anatin'ny 3 andro farany. Zay makasika niny fa tonga eto amin'ny fotoanany doka varotra isika aorianan'izay atsika ny vaovao any amin'ny faritra Aboeny any ihany koa momba ny clinique mobile rehefa avy eo ary. Entre nos fous rires et nos moments de complicité, nous trouvons toujours le moyen de s'amuser. Pour que chaque plat préparé soit spécial, nous avons choisi des spaghettis de qualité supérieure, faits à base de semoule de blé naturel, sans oublier sa délicieuse sauce tomate facile à préparer.
Avec les spaghettis et la sauce tomate spéciale, chaque plat est unique. Vous aussi, découvrez la saveur incontournable des spaghettis et de la sauce tomate spéciale. Disponible dans vos points de vente habituels. Wawa Production et Telma vous présentent Festival Somaro 8e édition ce 25 au 29 août 2021 à Noussibé. Au programme, carnaval dans la ville de Noussibé, soirée VIP avec Wawa, diverses animations sportives, course lacan, football, marathon, morin, élection Miss et Mister Somaro et spectacle avec Raven, Naël, Tina, Tax, Tesso, Zanjamed, Rijad, Kalto, Jorshi, Rootsful, Zangarata, Bastalayan, Mad Max, Ambunj, Big MG, Stéphanie, Oulmaza, Neil Clément, Goulam, Inosbi et Wawa. Et cette année, Summertime à la plage Madirke et showcase coloré avec Diocèse. Sponsor, Envoul et THB. Maman Lisa, c'est l'heure. Maman Lisa, merci Maman Lisa. Resto. Misota na watan Maman Lisa fatenga tsara. Resto. Tangatin tangu maro china mitakaza. Resto. Naezana wezana waliano misakafu. Resto. Maneran Madagascar matukiazi. Resto. Tambula zaza. Resto. Na naola supu. Resto. Na samu tanura. Resto. Ula makafi. Resto. Chifit sananga nulu na zaza na ulbe. Resto. Ato vivilu mazala imusara loko misi. Resto. Tieko, tiano, uantika. Resto. Batu malaza tenga tsara tia lako. Resto. Vita Malagas. Resto. Maman kukua. Fitinzato ariari. Toujours plus de foot ensemble. Voilà, on a l'épilogue de notre saison. Le meilleur du football européen revient à partir du 8 août sur les chaînes Canal+ Sport. Réabonnez-vous en avance et profitez immédiatement de vos chaînes bonus avec la nouvelle semaine généreuse. Les bouquets Canal+. Miditra ny tapany faharoa ny vaovao isika. Dia mitoa ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena sy ny fikambanana samihafa mahakasika ny raha fikasana hamonina foloam-pirenena. Isan'ireo namoaka fanambarana manameloka izany androany ireo fikambanana maro avy amin'ny faritra samihafa eto amin'ny nosy. Fanampanazavana. Tsy mankasitraka ny anjara-masoandro ny malagasy reo ambany tanàna reo vahoaka be dia be ao afara reo ny fifofona ny ain'olona mpitondram-panjakana zany eto a Madagasikara, indrindra fa ny président Rajoelina. Reo vahoaka reo nametraka ny président Rajoelina tamin'ny fifidianana ara-démocratique. Oka aza mba manao amin'ny resaka fisitobin-kevitra ara-politika nefany dia farany dia hamono olona. Tsy fomba sika malagasy zany, toetra ny vahiny zany. Aleo sika dia fihavanana foana ny sika. Manapotsika ny Madagasikara nge zany mpamonana ny président zany, ka noho izany re tompoko dia oka ho ana resy mataotody ketrika hamono olona zany no sy mpitobin-kevitra. Aza nono fa sy mety zany eto amin'ny tany tsy ny firenena. Mandrasa fifidianana ara-démocratique fa amin'ny 2023 ane dia fa misy fifidianany raha tena sady andraso zay any ny fankahita. Andrasana rampitso araka izany ny fanehoan-kevitry ny filoham-pirenena mahakasika an'iny raharaha iny. Fanehoan'izantsika ny vaovao kosa indray dia mpapiofana miisa folo misehatra amin'ny fampianarana teknika no nahasofanana mahakasika ny fampitana ny fanabeazana ny fampandrosoana lovan-jafy tafiditra ao anatin'ny fiara-miasan'ny ANAID sy ny ministeran'ny fampianarana teknika. Abraham Randriamanana. Miroso ankehitriny ny fampidirana ny fanabeazana sy ny fampandrosoana ny lovain-jafy anatin'ny fampianarana teknika raha nambarany tompon'andraikitra. Tanjona ny fanatratrarana ny vina napetraka anatin'ny ODD na ny Objectif de Développement Durable hatramin'ny taona 2030. Manoloana io mpapiofana avy amin'ny sehatry ny fampianarana teknika miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana miisa 10. Tato anatin'ny efatrandro no nisitraka fampiofanana mikasika ny fampitana ny fanabeazana
ny fampandrosoana lovainjafy. Ny ANED sy ny ministera zany dia hiara-iasa amin'ny intégration an'io développement durable io any amin'ny établissement ny enseignement technique na public io na privé. Atao zany hifanavita référentiel izahay amin'ny resaka tourisme, hôtellerie, restauration sy bâtiment et travaux publics. Dia ireo secteur ireo zany hoe inona ny développement durable atao rehefa manofana amin'ireo secteur ireo. Tsy mikasika module de formation io fa intégration le développement durable any amin'ireo zay efa module de formation misy any amin'ny établissement. Tombona amin'ny fisiany fampiofanana ny ahafahana manatsara ny fampitana ny fanabeazana ny fampandrosoana lovainjafy ho an'ny fampianarana teknika raha ny fanazavana. Raha ohatra hoe raha teo aloha zany tsisy mampita ny mpampianatra dia mandray le mpianatra dia tsisy resaka développement durable le satria tsisy le éco-geste ohatra na resaka valorisation na déchets ampiasa zareo dia aorianan'le formation nefa le mpampianatra afaka mampiditra le zavatra nampiofanana zany dia mifindrany amin'le mpianatra le izy. Tsy hijanona eto aminay zay nofanana fotsiny zany le izy fa hoezahana ho aparitaka sy ho ahely ary hiainana hanavotana ny Madagasikara sy izao tontolo izao. Tontosandroany teny Ampandrinomby ny famaranana ny fanatanterana ny fampiofanana mikasika ny fanabeazana fampandrosoana lovainjafy ho an'ireo mpampiofana miisa 10 misehatra amin'ny fampianarana teknika. Ankoatr'izay itoy ary isokatra ho an'ireo fikambanana samihafa ny fisitrana fampiofanana ny fanabeazana ny fampandrosoana lovainjafy raha ny nambarany tompon'andraikitra. Mandidina tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia teny amin'ny commune Tanjombato no nanohizan'ireo vehivavy malagasy miara-miaigna ny hetsika fivarotana fitaovam-pianarana tamin'ity androany ity. Manala fahasahiranana ho an'ireo ray aman-dreny no isan'ny tanjona amin'ny izany Nambina Ravelorso. Mitoy ny fitetezana commune ny amin'ny fivarotana fitaovam-pianarana ataony reto VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga ho fanampina ireo ray aman-dreny ny mpianatra. Koa teto amin'ny commune Tanjombato no nanohizana izany. Manamevana ho an'ireo ray aman-dreny tanteraka izao hetsika ataony VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga izao. Tianay na tena avo mihitsy aloha tena isy avo ranona ay manetana ny ray aman-dreny sy mbola tsy nanohizakazaka fa misy fianam-bidy tena ranana eto. Azo ilanana aloha vidin'le cahier zany par rapport amin'ny eny an-tsena ho anareo ray mpianakaviana mpianajanaka dia tongava manjifa ny fourniture scolaire eto amin'ny tsena satria manao asa solo zareo amin'ny fivarotana ny fitaovam-pianatra. Mba raha ohatra zao ka hoe ho an'le ankizy anankitelo zay zao raha hividy fitaovana tena lafo dia lafo nefa no le fianam-bidy aty zany raha ka lopake ohatra ny tokony hovidinao lasa mahazo roso tapany zany ianao amin'le vidin'le izy. Namanokana zany hoe ny fiainana amin'izay fa raha malala fa mafy dia zara raha misy anareo manao famirahambidy ohatray dia izay mahatonga na hoe mba sady fitaovana tsara mba ahafahanay mampianatra ny zanakay ara-dalàna tsara. Eto zany dia manentana anareo ray aman-dreny namana fa tongava manantona antony fikambanana antony fa toy manome fitaovam-pianarana mirary no sady tsara. Mba mora dia izay mahatonga anay hividy dia tokony anatina ny miara-miainga zany mba hamoramora le fitaovana. Tonga maro ireo ray aman-dreny mpianatra ny vidin'ny fitaovam-pianarana. Tsy hijanona treto ny hetsika fa mbola maro ireo commune anaovana izany hetsika izany. Tonga eto amin'ny commune Tanjombato zany vehivavy malagasy miara-miaigna manao an'izao fitaovana fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny mpianatra izay fanaona isa-taona
dia raha tsika malala moa zany a fa betsaka ny olona tonga manjifa izany ary ny anay a dia amin'ny vidiny mirako satria amin'ny vidiny eny amin'ny grossiste ny amarotanay anazy fanampiana ray aman-dreny mpianatra raha pitra zahay any amin'ny commune Ambohijanaka alatsinainy izay a any amin'ny commune alatsinainy Merimandrosa district Ambohidratrimo ny talata izahay a any amin'ny commune Soalandy ny lakamisy a zany hoe efa mandeha calendrier zany ny anay dia fantatry ny olona fa manetana izahay a amin'zareo amin'ny alatsinainy Merimandrosa district Ambohidratrimo mba ho tonga anjifa ny cahier zay amidy vehivavy malagasy miaramiainga amin'ny vidiny mora fitaovana complet ary ny tena tiana homariana zany a zay nataonay tamin'ny fotoana ity dia nanao grand format zay satria ireo ray aman-dreny mihitsy ny fotony no mangataka hoe atao feno ary sady amin'ny qualité tsara ny faheanay dia atao anatin'ny région Analamanga dia tatitra ho voatetinay daholo no ezahana amin'ny fotoana ity zany hoe mandritry ny fidizinana ity zany zay dia mitety ny commune rehetra. Tsara ho marina fa rapitso alahy dia toerana hafa indray no anaovan'ny reto VMMM na ny vehivavy malagasy miaramiainga reto ny etsika fivarotana fitaovam-pianarana ho hanamaivanana ny fahasahiranana ho an'ireo ray aman-dreny. Ho any amin'ny faritra Boeny isika dia ankoatra ny fiakaran'ny vidim-pianana eto Andrenivohitra isany misedra izy any ihany koa ny faritra Boeny miakatra ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro miakatra ihany koa ny tany tsy fananana asa any toerana misy lalana ary zao. 570 isanjaton'ny mponina ao Namaki distrikan'ny Mitsinjo faritra Boeny no tanora 20 taona hatramin'ny 530 taona. Raha ny antotanisa 70 hatramin'ny 20 isanjaton'ny mponina no tsy anasa. Tsy mahenika ny fitadiavana asa ny tolotr'asa izay omeny orinasa Complan izay any orinasa mamelona ny mponina any an-toerana raha ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka. Capacité d'embauche ny société Complan zany dia 200 personnes zany no ataontsika hoe permanent zany zany mpiasa raikitra 200 à 800 eo fa ny 2000 personnes zany lasa saisonnier zany ireo lereo tsy zany zany tsy miasa maharitra fa miasa enim-bolana dia mijanona dia fotoana kely zany iasan'ireo olona reo dikan'izay zany ireo olona reo zany sady anasa no tsy anasa misy fotoana zany ireo miasa dia rehefa tsy miasa ireo inona zany zavatra ho ataondreo zay zavatra zany somary mila jerena akaiky dia ankoatran'izay moa zany ny efa tsy anasa. Etsy ankilany ankoatry ny olany tsy fananana asa misedra olana amin'ny fiakaran'ny vidim-pianana ihany koa ny mponina ao anatin'ny faritra Boeny. Ho an'ity iray mpianakaviana izay mitazona toeram-pisakafoana madinika iray na gargote eto Mahabibo ity raha ny fanazavany saika nahitana fiakarana avokoa ny entana ilaina amin'ny andavanandro. Ny tena miakatra menaka lafarina ny hena zay zany tena miakatra fa mivary mba miekena miakatra fa mbola azo ifihina satria zay zao mividy 240 ny kilao raha eto Mahaviongà vary gasy basy ny vary maroay. Ny menaka zany zao misy 900 sy 900 ariary misy 700 sy 900 ariary. Raha ohatra ny anay zany tsy afaka ampiakatra vita sakafo mihitsy satria raha malala le olona tena voavy nivoaka atao amin'ny confinement dia tsisy vola mihitsy ka raha vao mampiakatra ianao dia tsisy manjivo dia mipetraka amin'ilay vidiny mahazatra foana ny anay. Amin'ny ankapobeny, saika ireo faritra rehetra manerana ny Madagasikara no misedra ny fiakarany vidim-pianana izay, indrindra tao aorian'ny fiboana vokatry ny Covid-19. Andrasana ny vahaolana maharitra apetraky ny fanjakana mikasika izany. Mijanona ny faritra Boeny isika dia mitoboka ny vokatra trondro any amin'ny faritra iny vitsy kosa nefa ireo mpanjifa. Ankoatra ny tsy fisiany izay mpanjifa izay olana sedrainy ireo mpanjono madinika ihany koa moa ny tsy fampiny toerana fitehirizana trondro misy alarana ary zao trano. Mpanjono madinika eto amin'ny faritra Boeny kely. Raha ny fanadihadiana natao taminy an-dranomasina amin'ny alalan'ny mirefy 50 kilometatra 7 andro izy ireo mpanjono miisa 7 ary lakana miisa 1. Betsaka ny vokatra ho izy fa ny mpandray no tsy misy mandina ny 7,000 ariary kosa ny kilaon'ny trondro arakaraka ny karazany. Sasany mipesy dia sasany manisatra sasany matory. Zay mipesy amin'ny alina tsy mipesy amin'ny atoandro.
fa rivotra mahafotra an'izany zao tena mahasarosarotra anahy dia milefa makasisiny aloha fa nzay vitsikely dia mbola manao tsosa manao bon reo ity zao ohatra hoe alefako arapitso après 2 mois vo azy volany eo 1 tonne 5 mbola ho angonina ato izy miala amin'ny tinel dia angonina ato amin'ny chambre 1 tonne 5 izy efa lefa. Ao anatin'izay 7 andro izay trondro manodidina ny 590 kilao no azony kely sy ny namany. Trondro lehibe amin'ny kalitao miisa 420 raha ny fanazavany. Na maro aza nefa ny vokatra tsy ampy ny toeram-pitehirizana azy. Cabot rose, dame tombée, thon, espadon, karazany. Taloha maka amin'ny pêcheur 20 000. Amin'izao izy 30 000. Na manampy fa le congélation lafo be satria tsisy toerana afaka hicongelena koatsin'ity 1500 francs. Hatramin'ny androany, ny CPDHM na ny Centre de Distribution des Produits Halieutiques à Mahajanga no isan'ny toerana iray ahafahan'ireo mpanjony madinika mametraka na mikongelé ny vokatra an-dranomasina azon'izy ireo. Raha ny antotanisa amin'ny mpanjono madinika miisa 7,000 miara-miasa aminy, trondro 2 tonnes no zakany raha toa ka 2 tonnes mahery isan'andro no trondro miditra eto. Entina manampy ireo mpanjono madinika sy hatratrarana tsikelikely ny fahaleovan'ny tena ara-tsakafo amin'ny alalan'ny sehampiariana maro, isy ny fanavaozana ny toeram-pandraisana sy mpitsinjara vokatra an-dranomasina tahaka izao, raha nambara ny minisitra tompon'andraikitra. Tombotrezaka fa tsy maintsy mijery ihany koa tsika lavilavitrezaka ary amin'izao fotoana izao koa moa ny teknôlôjia efa mivoatra be dia jerevantsika ihany koa zany mba ahafahana misitraka an'izany teknôlôjia maro isan-karazany zany raha tsy teny afa-tsy ny fampiasana ny hery masoandro ohatra ny fitsitsina ny herinaratra sy ny sisa ary ny fampanarahana andreo le fitaovana izay miasa rehetra tsy efa mihoatra 20 taona amin'ny teknôlôjia izay misy amin'izao fotoana izao sady miaro ny tontolo iainana no mitsitsy nefany mahavita ahafahana manome kalitao faran'izay tsara. Izany rehetrarehetra izany dia anatina paikady ankapobeny ametrahana an'izay fa ny amikinako azy dia ny hoe mila atsaraintsika, mila apiroborobotsika ary mila ho fotodrafitrasa ireharehan'ny faritry-boeny Madagasikara ity toerana ity. Tafiditra ao anatin'ny tetika Sasio Fiche 2 izay vatsiany banky iraisam-pirenena vola ary eo ambanin'ny fitantanany ministera ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono, chambre froide miisa 9, tunnel 4 izay ahazaka trondro 30 hatramin'ny 20 taona no apetraka eto amin'ny faritra Boeny. Ny volana Jolay sy ny volana Aogositra izay fotoanan'ny fialan-tsasatra hoentina ny Mahajanga ianao ao anatin'ny fandaharana alalino rapitso alahady amin'ny 7:00 eto amin'ny Cool TV arahoariny ampany amin'izany. Hatramin'ny fisokafan'ny fifamoivoizana sy ny tompiatsonany eto Mahajanga, mbola nijanona ho 3 alina ariary hatramin'ny androany sarandalana ho an'Antananarivo Mahajanga sy Mahajanga Antananarivo. Na misokatra zanefa izay lalam-pirenena izay, misy kosa ny fepetra izay tsy maintsy arahany ireo mpandeha izay mpiala sasatra ny mamaritra ny 570 ny mpandeha amin'izao fotoana izao. Ny fahafantarantsika azy eto Madagasikara zany mbola ao anatin'ny amena ara-pahasalamana atsika araka ny voalazan'ny filoham-pirenena ka noho zany antony zany satria lalàna zany dia antony anankiray ahafahany ny zotra nasionaly misokatra ny fanajana ireo fepetra rehetrarehetra ara-pahasalamana ka mbola ampiarina zany eto amin'ny tombo-fiantsonana zany hoe ny olona rehetrarehetra mamonjy fiaingana dia tsy maintsy manana an'izay ary vavaorona zay ao anatin'ny fiara ary na ny olona mankaty amin'ny tombo-piantsonana koa tena misy fanentanana farany izay mafia fa entanana zany ny fahatsapahantena ny olona tsirairay fa tsy nadiny vava ladiny lela zany fatahorana mpitandro filaminana mandrakariva no manosika ny olona tsirairay hiaro tena fa tokony ho resy lahatra zany ny olona tsirairay fa adiresana ny ady amin'ny Covid-19 ka anjaran'ny olona tsirairay tokony resy lahatra ary mandray andraikitra mba ahafahantsika tsy hanaparitaka zay valana rehetra. Nanamafy izany ihany koa ny avy ao anivony ATT
entina misoroka izay fipariany ivalinaretina covid-19 izay amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao eto Mahajanga misy ny fanaraha-maso ireo fiara miditra sy mivoaka. Lafim-baovao hafa kosa indray dia maro ireo olona nahazo fitsaboana nandritra ny hetsika klinika mobile izay nikarakara ministeran'ny fahasalamana sy ireo mpiara-miombonantoka maro ny alarana izao. Ny fampiroboroboana ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana no mila atao laharam-pahamehana raha toa ka tiana handroso i Madagasikara. Toedrarà izay efa tsapan'ny fanjakana sy ireo mpiara-miombonantoka rehetra. Ka nanaovan'ny ministera ny fahasalamana sy ireo mpiara-miombonantoka hetsika amin'ny fampiasana ireo klinika mobile izay nahafahan'ny olona maro ny sitraka fitsaboana fa indrindra ny resaka fandrindrana ny fiainam-pianakaviana. Raha ny vokatra aloha zany dia mahatratra arivo mahery ny olona tonga zany ny sitraka n'le hetsika rehetrarehetra natao tao omaly satria misy efa hatramin'ny fanaovana radio, fanaovana consultation médicale raha akoatran'le niteneniko teo le hoe resaka fandrindrana amin'ny fiainam-pianakaviana zany hoe fanabeazanaizana natao tao. Ny olona tonga zany dia mahatratra 3 arivo mahery ary nahazo sitraka zany tamin'ny zavatra tao dia arivo mahery. Hatreto mbola 500 isanjato ny vehivavy no misitraka sy mampiasa ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana izay mbola mila ezaka avy any amin'ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-miombonantoka na dia efa misy aza ny tetikasa maro toy ny Wish to Action izay fanampina ny fanjakana malagasy fa tsy ny firenena britanika volo. Le fandrindrana amin'ny fiainam-pianakaviana nefa tsy midika hoe tsy maintsy atao kely balitika ny zaza ateraka fa anatin'izay fandrindrana amin'ny fiainam-pianakaviana zay le hoe rehefa te hiteraka zay vao miteraka ary arakaraka ny fahafahana sy ny vola miditra ao amin'ny fianakaviana no tokony anaovana an'izay le zaza tiana hateraka zay. Raha zay zany tanterakitsika dia azo antoka fandrosoan'ny firenentsika. $700 ny PIB isaky ny mponina tany Thaïlande raha toka $720 ny teto Madagasikara. Ny taona 17 $304 monja ny any Madagasikara. Antony efa nahatratra 700 ny tany vehivavy nanao ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana tany Thaïlande. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nanatanteraka fihetsiketsehana androany ireo mponina tsy mankasitraka ny fampiasana ny passe sanitaire any Frantsa. Toerin'izy ireo ihany koa ny endrika fanerena ny fanaovana vaksiny faladina. Androany maraina nanatanteraka fihetsiketsehana tamin'ireo tanàna miisa 500 any Frantsa ireo mponina manoloana ny tsy fankasitran'izy ireo ny fepetranapetraka ny fitondram-panjakana mikasika ny passe sanitaire any antoerana. Manotra ny fahafahana sy ny fahalalany tsiraray ny fanerena mikasika ny fanaovam-baksiny sy ny fitakina ny antotan-taratasy ifehezana ny fivezivezena raha nanambaran'ireo mpanao fihetsiketsehana hatrany. Etsi-ankilany nanambarany tompon'andraikitra any antoerana fa hiatra manomboka ny alatsinainy ho avy izao ny fepetra mikasika ny fisavana ny passe sanitaire. Hatreto mahatratra 470 tapitrisa ireo frantsay ny sitraka ny fatra voalohany vaksiny fanefitry ny covid-19. Tsy aivina mahery ny roetsy ireo nanatanteraka ny fanoherana ny passe sanitaire tany Frantsa ny sabotsy lasa teo. De 200 000 personnes ont manifesté en France contre le passe sanitaire. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity androany dia ankasitragnanao nanaraka izany mandro soa sy nandoly tompoko. Malagasy. Presto. Maman Koukoua.
fitonjato ariary vous a présenté ny vaovao ny batterie Large Star kalitao iresa-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao